eny ary fa mialabatsika rehetra indray ao anatin'ity fandarana ity izay telo mianada pasteur Patricia Rala James zay fanaraka tamintsika tamin'ny fandarana teo aloha ny zavatra maromaro efa nifampiresahana izay noko fa nahatonga sainanao atao anatin'ny fijoana vavolombelona zay ny fampisarana reny zavatra ke moa tsy hoe natao hoe mba hoe sanatria tonga anao hiazakazaka ivelany amin'ny sampy fa ahitanao hoe tena misy le fanamaloto avarinaty rano nefa tsy mahery vaky no ny fiasan'Andriamanitra ny fiasana mbola betsaka ny zavatra azo resahana fa ndeha aloha antanitsika la James hoe histoire anao ny tantara hoe mavita manetsika le fanaratsy zany mamono omby sotra zany de biby lava be mihitsy mivoaka avy anatiny ranomasina ohatrotry ny ahoana tsara moa zany eny tompo igny ndray zany igny biby lava igny fagnahy izy io zay nifandray aminahy avy taty an-tanety aty de rehefa ngeza izy mbola hoatran'igny deparn'izy vao nifandray taminahy hoatran'igny angezany zany hahavony de raha ataoko tamin'izany ny habeny mety ohatran'izay de rehefa ela zany ny ela rehefa ngeza be rangahy de nody agny agnaty rano agny le biby lava agny agnaty rano agny le biby lava de raha fa zaho amizay nefa hisy zavatra ataoko agnatin'io ranomasina io vao 20 mètres miala ny ranomasina io na 30 mètres vao hiditra ny ranomasina tsy maintsy mirondrony io ranomasina io za amizay nefa mbo tsisy zavatra ataoko fa ohatrany hoe fa mahita anazy zany ry zareo rehetrarehetra zay mifandray aminahy eo de fa faly hoe ty indray ranamana hanao zavatra amitsika aty anaty-pahasoavana de mitevika aho hoe manao zavatra eo de mifioky miantso andreo ao zany de misy karazana resaka atao hoe antsona Fanahy avy agnaty rano, Fanahy amin'ny rivotra, Fanahy ny vazimba, Fanahy ny kalanoro, Fanahy ny trombagna, Fanahy ambony rahogny amintsioky de vao may tena misavoaravoara io ranomasina io de amin'igny zany ry zareo magnakaiky anahy aty afaka mivoaka vatana tsirairay zany reo eo amin'igny misy olona zay miaradia aminahy eo mahita misy olona tsy mahita fa zay mahita zany de fa anjaran'izay mahita fa tsy mahazo miteniteny maro rehefa mahita fa le tsy mahita aleo milamitsaina kokoa zany le tsy mahita satria azon'le hangezany ngara iny agnaty tragno agnaty rano de atao le sorona zany amoron-drano atao de mena zany zay tokony ho anjaran'zareo de regny anjaran'zareo regny zany tsy maintsy alain'zareo hohanin'zareo regny ndray le hoe dragona mitovy fe le biby lava sy ny dragona daholo mahatonga le dragona teo aminao le dragona koa le dragona zany alohan'ny dragona io hoe tena niditra amina karazany hoe nandefasany fandrina taty anatiko aty hoe mijery sarina dragona fa talohan'izay efa nanana collier sarina dragona efa nanaovako de avy eo very de fandrina foana de rehefa avy eo amizay mijery télé mijery film mijery sary de tafara amizay izy niavy amina niditra tagny amoron-dranomasina tagny fa rivotra zany ohatrany hoe fomba nidirany tamin'ny lambosiko tao raha tao zany ny place nidirany tao takisiny ty igny faritry zay nidirany de narary eo amin'ny fotoan'izy niditra fa za tsy nahafantatry zany hoe ino zany zavatra mamparary anazy zany fa nanindry mandry anahy amizay izy naneho gn'endrikiny anahy naneho fomba fidirany taminahy teo aho zany tonga saina amizay hoe mila antsoko ty fagnahy ty mila anontaniako hoe ino mission tonga aminahy ty de natao zany kiromborombo iantsoana anazy nalefa zay karazana hira rehetra salegy tsapiky zay karazana hira tokony hoe hafalifaly anazy zany hitongavany de tonga tokoa moa izy de nomena ny karazan'izay sakafo mety aminazy hoe tantely sa paraky sigara sa toky sa coca mety aminao de atoka ho izy
de cigara. De tena misotro toka be le dragon ary le masoko zany vao tonga izy tenen'le olona nanatrika teo avy de mena be ohatran'ny varamena ohatran'ny sakay masaka regny. Eto misy zavatra kely tiako tsindrina amintsika. Sika kory zany raha mitantara tsika hoe kory hoe de hoe anindraindra le fanahy ratsy fa mba ahafahantsika mamantatra hoe tena misy ilay izy. Rehefa tsara zany principe ny devoly zany hoe rehefa nomboka hiditra izy de fanirina aloha ny alefany. Ohatr'izay mihitsy no anaty baiboly Andriamanitra koa rehefa miasa de fanirina. Ozy izy miasa anatsika na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana. Tsy hoe Andriamanitra no makatahaka ny devoly sanatria fa principe ara-panahy io zany zay iasany ny fanahy. Noho zany mila mitandrintsika amin'ny fanirentsika. Satria indraindray no olantsika olombelona lasa Andriamanitra ny fanirentsika. Ka ohatra misy olona maniry anambady na maniry hazo trano na maniry any ampitan-dranomasina ka na de ny olana de indraindray ny olona lasa ohatrany hoe na ny fivavahana iny zay atateraka iny rehefa tsapaka de na makany amin'ny mpanompo samby na makary amin'ny zavatra avy ohatrany hoe te davitsika ono moa zany fitenana zany ohatrany hoe mpanefa mifandrifitsika fotsiny Andriamanitra fa tsika tsy vonona iondrika amin'Andriamanitra. Zay zavatra tena fandrika. Fa misy zany ny fandriana tsara, fa misy fandriana ratsy. Ohatran'izany hoe lasa maniry ianao de lasa te hijery film le dragon foana de izy moa nisy fotoana tantara tamiko hoe tantara taminay hoe mba asivo tatouage-na dragon lamosiko sy ohatran'izany. De tao amin'ny tatouage-na dragon io no rehefa mipetrapetraka teo ambony-dranomasina izy de nisy rivotra mitsoka amin'izay de niditra tsy mba veny aloha fa vao aoriana zay le izy raha tsy diso ara la chance. Ny inte izy teo no nidiran'le rivotra aiky izy tika eo amin'le nisy le tatouage-na dragon mihitsy no nidiran'le fanahana dragon izany. Alizy tena hoe le dragon io tena le mamoaka afo mihitsy amin'ny vavany sy mitahaka an'izay. Tiako tenenantsika zany ohatrany hoe mila mitandrintsika amin'ny faniretsika. Fa misy nge ankizy mbola kely dia asiantsika mijery ohatra hoe filmina pornographique indraindray, ampijerentsika zavatra tsy milamina indraindray, manao fiantsika tsy de tsara tsika eo masony ankizy. Reny zavatra kely nefa avy eo lasa etaetan'le ankizy. Satria misy olona ohatran'izany mitantara aminao hoe tsy haiko mihitsy izy inona tonga ana lasa tia zava-betaveta. De nefa tena mandinga izy de tambola kely ako nahita ny dada sy mamanay niarana tory. Tambola kely ndray ny sasany nijery film tsy milamina. Tambola kely ndray de ohatrany nanao sangisangy hoe mpivady de lasa ohatrany hoe tiako natao foana le izy. Fandrina zany nandrama tonga azy rehefa lehibe voafatro zay zavatra zay. Io zany tena mila mitandrintsika amin'ny resaka hoe fandrina ity. Fandriamanitra mametraka fandrina atsika de fandrina amin'ny zavatra tsara zay asoa atsika sy asoa mandidina atsika ary tsy hanosika atsika mihitsy hoe ty fandriko ty nahakalitsaka any mpanompo samby tsy maintsy tanteraka ty tsy milamina izy raha voatra an'izay fa Andriamanitra metraka fandrina atsika mba fikasana mba mifanaovana azy zany hoe tsy fandrina fotsiny fa izy koa no manao azy. Io zany mila mitandrina isika ao anatin'izay zavatra zay. Resaka raha la James teny amin'izay hoe fananadrago izay be da be moa zany mety hoe expérience tao anatin'izay fa zay nga mba tsy hidirantsika satria any mifanompontsamby zany tsy de tena hoe hidirantsika lalina satria ny tanontsika eto zany de abiseho hoe tena misy le fanahy maloto. Isan'ny zavatra malaza koa any amin'ny olona tsy mivavaka hoe fanahin'ny kalanoro. Io fanahin'ny kalanoro io ve ety ambony tany any sa koa misy amin'ireny mandeha anaty rano na hoe avany anaty rano laky any. Ny tompoko fanahin'ny kalanoro zany kalanoro afaka miaina ety ambony tany sady afaka miaina any anaty rano. Fa be ny fotoan'ny kalanoro zany ety ambony tany anaty ala anaty lavabato. Io toerana misy kaskady io zany presque io ny tian'ny kalanoro mipetraka agnatiny io satria igny ranona kaskady igny fiandroany zareo. Amin'igny zareo misaika midio. De le kalanoro zany kalanoro tena zavatra kelikely ohatran'igny fohy kely. Fa izy zany zavatra hitanao maso afaka miseho vatana izy hoe manao zay zavatra ampanaovinao ananjy agniranao ananjy. Satria tamin'izany aho amin'ny firaisako amindreo misy le kalanoro alefako mandeha hoe mitady vola ho anahy, misy kalanoro alefako mitady fananana ho anahy, misy kalanoro ataoko hoe mpandeha mitady vehivavy ho anahy.
hoe misy vehivavy ohatra hoe agny eto Antananarivo tsika dia de go le vehivavy nefa hitako amin'ny sary na amiko amin'ny Facebook de zany nefa nandefa fisainana tamin'io vehivavy io de io fagnano kalanoro zany alefako mandeha mifandray am'le olo de amin'ny fomba tsy mampino am'izay itongavany fifandraisan'ny olo aminahy. Misy raha matoa tahaka an'izay efa mivavaka moa izy nanoratra aminahy izy de zao mihitsy niteneniny hoe zaho izy bishop tena teo afaka de jitona moa zany efa mivavaka ho azy fa zaho izy zay lehilahy tiako na nindafy ary io de tonga ko eto Madagasikara ary tonga ko any am'izay misy anako na firy-taona io na lehibe na tanora na ohatry zany de izy nefa tsy mpitaiza olona fa ohatrany hoe miarakaraka taman'olona foana zany karazan'olona be da be nandraba tonga azy zany nitoerana Fanahy Maloto ka zay tsy ritiny nahita sary amin'ny FB ary amin'ny Facebook nefa mbola tsy hitanary zay nenany de vita ohatrany hoe tsy ahozy izy hoe ahoana fa tonga miona amiko aty Madagasikara ary miaraka amiko ohatr'izay hoe zany le zavatra satria kalanoro zany hainy kalanoro ohatrany hoe mampisy rizikina fitiavana anao magnome rizikina fitiavana anao indray andro tena nisy fotoana tantara velona tagny Diego nanomboka amin'ny voako ny tranonay mandrapodiako am'ray tolakandro any voaka de am'ray maraina zany verina fa za reraka tamina karazana vehivavy za agnatina bajajy mandeha mafy nefa le bajajy fa misy olona mijanona amin'ny bara mirevy amin'ny bara vehivavy miantso ana agnatina bajajy de ataoko hoe tsy za le antsony le vehivavy fa ataoko hoe le chauffeur hoe hitaingina bajajy izy de chauffeur hoa misy olona manakana ane amin'ny sisiny ry de nanao marche arrière le bajajy de anao miteny io hozy izy le vehivavy ane le antsoko fa tsy bajajy izy hoa ay zaho iaho izy de nivoaka moa za fa mbola tsy kopy hoe ina mahatonga an'ity de nanantona le vehivavy tena tsara tare fotsy za koa moa taloha zany ohatrany hoe tia olona fotsy zany de aveo izy mipetraka eto agnilako eto fa tsika hirevy de zany hoa mbola misy diako avia mipetraka agnilako eto izy aleo za iveregna koa rehefa avy zany zany ny Fanahy Maloto ao anatin'ny olona mahafantatra hoe ry koa misy fanahy mety aminahy de zany hoe ohatrany hoe zao mantsy mitiako atongavana am'izany indraindray ny olona mieritreritra fa ny fitsangajangana de ohatrany hoe ditra fa le izy tsy ditra ihany fa fanahy mihitsy ao anatin'le olona de ohatra hoe ty fanahy ty toko hoe ohatra zany hoe ty misy olona misy fanahana dragona ry misy fanahana bibilava ry misy fanahana zazavavin-drano de ohatra hoe ty anankiray ty te hikambana am'le misy zazavavin-drano mba hazo le fanahy zazavavin-drano ty de tiako lasa idirany le fanahy ry zany hoe lasa compatible ho azy nefa rehefa aveo lasa mifandray le fanahy de lasa mifampiampita tsy ohatr'izay ve ny fandehalisa sa manao ohatrany ahoana izy marina zay teneninao zay bishop le fanahy zany ry zareo mifankafantatry mihitsy alohan'ny fifankalalantsika olombelona hoe hifankalala am'le olona anankiray ry fa le fanahy efa mahavita fifankalalana alohan'le fifankalalan'le samy olombelona de amin'igny mahatonga anazy hoe ty olona anankiray ty hoentiko am'ry olona ry moramora ho azy aminany zany mampifandray ategna rehefa vita amin'ny fifandraisandreo samy fagnahy de zay mahatonga hoe ranona misy trombana vadiny koa misy trombana satria connecté ireo fagnahy ireo hoe ary misy olona ohatran'izao ary misy olona ohatran'izao de mora aminanzy mitondra anao mandeha de mora ho fanaiko azy nefa raha fanaiko ho azy misy rahalahy koa mantsy ohatran'izay mora ho azy zany fifandraisan'le olona fa izy marina teny bishop teo hoe misy tsy ditran'le olona tsy sitrapon'le olona le izy fa atosikin'le fanahy ratsy magnatanteraka an'le fombafomba ataony aminazy de aveo le olona iny lasa raha fanahy anankiray ny tao anatiny
de sady misy amin'ny fanahy tam'le niarahana izy le anazy koa mifindra am'le anak'iray ary misy koa le fagnasa mifagnahy lasa mifanambady le olona anankiroa le vehivavy sy lehilahy fa miaraky de le fagnahy mipetraka amin'izy roa ty koa lasa mifanambady koa ohatra hoe misy ny raha ialako tsigny raha manognona agnarana trombagna kely aho ohatra hoe misy Marceline le anankiray de le anankiray misy an'le ataondreo hoe tonton zay de i tonton sy Marceline io nefa mpivady tamin'ny fahavelomany de lasa fagnahy de ireo am'izay tsy manaiky raha tsy mipetraka amin'olo mpivady koa na tsy mpivady le olo ka le lehilahy mipetraka amin'ny Marceline na le vehivavy petrahan'ny Marceline de lehilahy petrahan'ny tonton ty ataony ny fomba sy maintsy fakazahoan'iregny olo regny hahatanteraky le fomba fiaignan'izy tamin'ny fahavelomany zany hataony amin'iregny olo regny de lasa le toetran'izy tamin'ny fahavelomany toetrandry zareo vady ty mety gaga angambontsika hoe fa ahoana moa zany le olo le fa maty nefa ohatran'izao fa angamba mifandraisany maty sy ny velona eo le tenako hoe reny olona ireny a tsy hoe vao tam'izay vao n'existe raha hoe ohatra zany miresaka hoe Marceline sy tonton le andresanao teo fa reny le olo efa tany alohan'ny Adamo le araky nefa ny anarantsika tamin'ny tenin'Andriamanitra de reny le mitady vatana hipetrahana dia fa rehefa tonga moa zany ny savodrano talohan'ny Adamo satria zay efa anarantsika zay a jereo le toriteny tany aloha de reny rehefa aveo le olombelona ny maty le mipetrahana fa le fanahy lasa ny amin'ny elo reny de rehefa aveo miverina miakatra ty ambonin'ny tany mitady vatana hipetrahana de lasa ohatr'izay fo maty zay le olombelona de ny fanahy iny lasa any fa aveo izy mitady vatana hipetrahana de ohatr'izay foana le izy le olona zany maty fa le fanahy ratsy zay efa tamin'izany andro zany de hipetraka anatin'ny olona foana de lasa mahatonga ny olona mivadika olo-kafa ka mety ohatra ny hoe tsy sanatritsika akory hoe ny lesona hoe ny mpanompo sampy hoe ny avanina ka tsika lesona nisy taloha zany tsy zay le izy fa etsika hanamarinana hoe io le zavatra voalazan'ny baiboly io ngeka tena zany tokoa ny zava-misy fa tsika indray tsy tonga sainy fa eto amin'ny maraparana antsika kely azy rahalahy James mba satria mbola etotsika amin'ny manaraka eto ny tiako resana kely hoe somatsy misy olona lay mpanahy hoe ha za te hanambady a tena raha izany le raha James zany tokony mbana fa andeho any amin'ny mpanompo sampy azy zany a hoe tena aiza le olona mety amiko fa za mety misy Marceline na tonton de hitady Marceline na mitady tonton tsy haiko ohatra na hoe ary andeha hoany tokoa ay tena mampanaka anao tokoa zany le fanahy maloto na tena mampety fiainana tokoa zany le fanahy ratsy fa eo ianao io mahita tsara hoe napety fiainana tokoa izy ohatrany hoe manana vilano manana iny ianao fa rehefa aveo le izy le izy mantsy mamotika anao le izy mantsy ianao ny tena ohatrany hoe za manana kalanoro de rako ty fa ny tena marina ny kalanoro manana anao fa tsy anao manana kalanoro tsy zay ny tokony fandehany fa tsy isa zany hoe olona manana devoly fa ny devoly manana olona rehefa manompo azy de zany ohatrany hoe fomba firesaka fotsiny zany le hoe za manana kalanoro tiako tongavana nefa hoe na inona nety le kalanoro anao ve de nomenanao tokoa ve le izy sa ohatrany hoe karazana pitrosy anao de ohatrany ahoana nanaovandray anao rehefa nalainy le izy rehefa aveo na hoe naseny vidanty anao de ohatrany ahoana mitrangana tiako tongavana mantsy mba tsy hatonga sasina lay mpanahy hoe ohatrany andeha hiverina nompo sandro fa ohatrany any vetivety raha izany ny tompoko le fananana azo amina fanahy zany na kalanoro izy na trombagna na razako na dragona na zavavirano regny fananana ohatrany hoe trosana indramina de avy eo zany alainy zareo am'izay fomba tsy takatrinao fa tsy maintsy faharavanagny andresany an'io antonany an'io fananana io aminao de anao zany mahatsiaro hoe ahoana indray nahatonga an'ity nefa ry zareo hiany maka an'le zavatra nomeny anao na io amidinao na io may na io angalarin'olo nisy olona anankiray zay tetanareo fa tsy hanona anarana ako isan'ny olona tena nana taxi brosy bedapy mazda sy ny namana tsisy nalalana za fa sy tononoko mihitsy ny anara tsy hanonona mihitsy ako taloha nahafatany olona io de nibosina angezabe ny lohany de ny fitina kely baritiny am'izay avy eo
fa tsy nety maty olo raha tsy nifandimby may daholo le tomobile tsirairay avy may rety accidenté re de potiky re de may ry amin'ny fomba tsy hainao azavaina rehefa rava daholo ny fananany zay vao maty le olona tiako tenena zany ohatry ny hoe ianao mety mieritreritra mampanankarena le izy a fa ny devoly tsy amenao zavatra karaha ty ampanankarena devoly zay zay efa milaminy nareo fa ny andravanao no tanjona fananana azo amin'ny devoly zany gn'azoko tena ilazantsika ananjy faraparany hoe tsy azo lovaina tsisy afaky mandova ny fanagnana avy amin'ny devoly zay nahatonga an'le olona hoe alohan'izy ho maty may daholo reo fanagnanareo satria tsy ekeny hoe isy olona hafa handova an'io fananana io fa tsy maintsy tsy maintsy ravaina de zay nahatonga an'le fananana may zay vao maty le olona ka tapitra moa ny fotoanantsika rahala James amin'ny manaraka sika mbola hiaraka azy mbola be da be ny zavatra tiana resahany ny fomba fitentsika moa de hoe tsy mitory tsisy profo satria indraindray ohatry ny eritreretina ohatry ny bishop koa mampiresaka fotsiny zao fa aleo misy olona niaina tao anatin'ilay izy nahita le izy tena zao angeo zavatra io satria lasa ohatry ny hoe averinareo fa mitantara angano zahay fa tena misy io zavatra io na zany resaka hoe loup-garou dragona misy fotoana aza io dragona io araka fitantarana la James hoe tena nandefa afo misy avy amin'ny toliary tany tahakinao tsara aloha nifarana atsika miaingavy agnaty rano ao zany izy karazany hoe mandrembona de amin'izy mandrembona le mandefa afo nahatonga an'le tanàna nandalovany tamin'izay ny may mamoaka afo amin'ny vavany tagny hoagna amin'ny 2006 raha sy 2007 tsy tadidro satria efa elaela ya de io dragona io nefa nisy tao amin'le olona nisy fianakaviana anankiray zay tao aminay tao agnisan'ny hoe mba nangataka fanagnana taminazy io de fa avy nagnateran'izy io diamant fa le olona zany tsy sahy rehefa nateriny tao an-tragno le diamant harivany le andro nidirany navelany eo ampovoan-tragno le diamant de nagnazavany le tragno izy miditra avy amin'le sisi-tragno avy ohatran'igny de nataony eo le diamant de rehefa natahotra le olona niditra agnaty bodo fa tsy nahasaky naka an'le raha de rehefa tsy nahasahy le olona nomeny an'le diamant zany de nalaindray le diamant noentiny verina de hatra am'izao tsy isy sasa tsisy fanomezany zavatra taminazy le nandoro afo igny amin'ny vavany amoahany an'le afo izy le manidina ho avy agny toliara niala avy agnaty ranomasina zany izy manidina iny sady mamoaka afo ohatrany hoe mamoaka atezerana manko izy raha vao izy mamoaka afo zany tezitra nisy raha nahatezitra anazy zany tam'le toera nisy anazy tao de nandeha nitady misy olona be de be olona nahitan'izany tao tiliara tantara velona tao tiliara de nandeha zany izy mifindra fort dauphin aty fa tsy ho tognoniko eto le toeragny misy anazy satria mety be de be le atahotra raha ambarako hoe amin'ny toerana ohatran'izao fa izy ndray soran'Andriamanitra fa tsy mikitika olona amin'le toerana misy anazy de zay fanana dragona zay nisy fotoana mipetraka taminao fanana dragona io tena nipetraka amina amantaonany amantaonany fa tsy hoe mandalo io fanahy rehetrarehetra zay nresantsika teo zany tena permanente amina atoandro sy hariva eo foana io tsisy fotoana hoe mampiala an'iregny zany fa le kalanoro foagna zareo zany hoe agnanovana anazy hoe miala fa izaho tompom-batagna mahafantatry hoe miaradia aminazy satria za mahita maheno hoe zany zareo amina na igny zareo miaradia amina fa ohatrany hoe kalanoro zany tsy indraindray le kalanoro hoe mandeha megna agnaty ala agny mandeha am'izay asa rehetra agnirahako anazy ohatra hoe misy olona marary andafy agny de za tsy afaky mandeha fagnafody mandeha agny de ry zareo zany irahako hoe mandiana amin'ny toeragny ohatran'izao fa zao problème-le olo agny de lasa zareo zany magnatanteraka an'igny agny de salama le olo miverina zareo ka tiana tongavana amitsika de zao tsy sanatritsika akory hoe andeha tena wow arenjana be le devoly fa hitatsika tsara fa ao amin'ny tontolo ara-panahy tsy micompte ny distance raha ny fanaratsy ara moa afaka manao zavatra ohatry zany manao na lavitra Andriamanitra satria hitatsika tsara fa rehefa afaka izy niezaka tonga le kalan'olo fa voandroany
tsy tafaverina ntsony dika zany mahery vaika ny anaran'i Jesosy le Andriamanitra zay tompontsika mihoatra noho ny fanahy maloto rehetra zay mety atahorantsika ka fotoana zao ho anao zay mety hoe voafatro ny fanompontsamby mbola mandeha makary amin'ny ripitaiza ry makary amin'ny ripitaiza ry ity zao tiralahy ty pitaiza taloha fa io izy io mahita tsara fa mahery loatra mahery vaikany loatra Andriamanitra noho zay fanahy maloto rehetra na dragony io na logaro io na kalanoro io na inona tsy mahery noho Jesosy Kristy le Andriamanitra velona zay torinay aminao fotoana zao hitodianao amin'Andriamanitra iverenanao amin'ny tompo fa Andriamanitra ny tena afaka amitahanao sy manangana ny fiainanao ary tsy andravanao avinao tsy haiko pasteur Patrice ara mety manana teny amarana anazy de rehefa viora la James mba angatany teny fo hoe ho anareo zay mbola taraka ao takiny ahoana sy takiny ahoana pasteur marina mihitsy ny teny bishop teo hoe raha ny devoly ara mavita an'izany satria devoly arak'ilay resitsika tamin'ny voalohany dia tany an-danitra izy dia ny hery tao aminy tsy hery hafa akory fa herin'Andriamanitra ihany no tao anatiny izany dia nresaka izy teo hoe maniraka kalanoro dia mahazo an'izao maniraka kalanoro dia mahazo an'izao dia araka ny teny bishop teo hoe mety maro ny olona ilay mpana hoe andeha hoany zany anompo sampy zany fa atao amin'Andriamanitra ohatry ny ela be fa any mahazo an'ity izy ity dia lendresantsika teo moa le hoe tsy maharitra nefa izany zavatra izany karaha ny devoly ara mahavita an'izany hoe afaka manao andry Andriamanitra le tena mahay manao mihoatra ho zay mihoatra no ny heverinao sy angatahanao ary mahafinaritra dia zao rehefa mahazo zavatra avy amin'Andriamanitra ianao fitahian'Andriamanitra mameanao fiadanana eny anatinao ary ny fahatelo maharitra ny zavatra izay omen'Andriamanitra fahaefatra voaro Andriamanitra mitahiry zay rehetra nomeny anao fahadimy afaka olovainy taranaka faramandimby fa tsoatran'izany hoe rehefa maty ianao dia potehany daholo no tsoatr'izay Andriamanitra zay zany tena mahafinaritra amin'Andriamanitra dia manentana ihany koa Andriamanitsika mahay manao mihoatra noho izay heverintsika sy angatantsika mihoatra noho rehefa nitantarain'ny rahalahintsika teo dia mifatoa amin'Andriamanitra fa afaka miaro zay rehetra omeny anao izy amin'ny fiadanana ary mahatahiry ary izy manisy fefy manodidina anao sy zay rehetra anananao zay tahiny zao fa dia voatamandrak'izay ia kasitraka eny tompoko afatrafatry kely zany moa tsika namagny fianakaviagny zay mbola variagny agnatin'ny tontolo ny sampy agnatin'ny tontolo ny fanompoana sampy finoana ny sampy hoe tena mahavita zavatra le sampy marina misy karazan-javatra vitana sampy fa izy le nataontsika taloha teo hoe zavatra indramina zavatra morapotika fa tsy isy mihoatra ny zavatra azo amin'Andriamanitra hoe maharitra mandrakizay voaro ozy izy teny pasteur teo ary betsaka zany lainga tsara tarehy mifogno agnatin'io asa fanompoa sampy io raha ohatra hoe mba mangataka afaka magnazava kely aho am'le lainga mifogno agnatiny ao ohatra hoe resaka kalanoro zany be debe le olona misandoka misy fanana kalanoro be debe olona misandoka misy fanana zavavindrano nefa iregny tsy misy fa izy hany manao an'le feo misary hoe kalanoro ohatra hoe tonga le olona marary avy agny de mipetraka eto de mifehezo masonareo fa tsy azo jerena efa manimba maso le izy nefa tsy hoe manimba maso fa mba hanaovany hanaronany an'le laingany de fehezo izy ny maso de izy am'izay zany manao double G ato zany lasiety eo miaraka mitsangan'olo vola akaratokarataka ny ohatran'izao le olo efa tsara fipetraky tsara de efa jereny hoe olona misy vola reto sa olona tsisy vola de arakaraky igny zany le film hoentiny avy eo hoe misy vola reto de antsona fanany kalanoro fanany vazimba avy anana da izy ato zay le feo akorina zefofev akorina ino vavona ino raha natonga nato de sara mbola tsara dade eo izy atoa nefa izy hany le manao le feo anakoa manao feon'olombelona izy ato de manao feona kalanoro izy ato
de mino fahatany am'izay le olo lery hoe tena le zavatra misy tonga zany eo de ato mampiresaka izy hoe Fanahy fatako are agnaranay Clarisy agnaranake nefa izy am'izay zany fa avy nagnontaniako le olo etoa hoe iza moa agnaranao Clarisy de iza am'izay zany atao manao an'le feo hoe akory na zafy Clarisy ino vavona egny miresaky magnano zegny ro e anatôvo tahene nefa na mahavita legny kabaro ilainay fo amina iaho le olo atao mahavita za mampiresaka foana izy mampiresaka foana misy dialogue zany fanaovandreo nefa le zavatra tsy mitombona de le olona atao am'izay angalany vola ihany misy olona manambola be de hoe tiana hampitombona regny manko matetiky miseho amitsika olombelona leo mba pitombotombona ty vola ty mora amle zala am'izay amle miseho hoe manana kalanoro maka an'igny vola igny aleo fa ho amasindry dady volanao vola misy vola sacoche raiky 500 millions nisy namana zay tsy tononoko nanao an'izany hoentina le vola sacoche raiky de ho amasignina amindry dady de hariva terindry dady an-tragno aminareo agny le vola efa nijereko am'izay plan le tanànareo hoe ahoana amin'ny fomba hidirako rehefa hariva de za hiditra aminareo agny tsy hagnatitra an'le vola fa hagnatitra an'le zavatra zay nampifadiny ty kalanoro ty anao hateriko aminareo agny am'izay hoe nisy zavapady nataonao tao nandika fady anao zay nahatonga andry dady simba le fagnateram-bola taminareo tagny nefa le vola nakepikiny ary izaho ihany zany mitondra koso satria fady kosory dady na fady amalola na fady sokaky za ihany zany mividy anakoso faefany ataoko amin'ny sachet de manao an'iregny periky ny rasoa mahamanina analakely ty regny de manao ny lamba mainty regny sorobaroba mandeha agny ahantoko am'izay zany asapiko am'le na varavarana igny na fenêtre tokony hidirako ao atsipiko le raha de le olo am'izay raha ohatra hoe efa avy niresaka amindry dady par téléphone olo de rythmeko par téléphone efa miala lavitry le toerana am'izay de rythmeko par téléphone le olo hoe akory na zafiko vavy ino maro raha natana amin'ny tamiana ry akay ino ka misy zavapady natana ka anaro voasazy am'zie hoentina handravana le fameregnana ny vola iny zany de ilana kisotasota le olona de jusque le vola le olo tsy miverina zany dôly zany de hafetseny de misy le ilany tevatevany hoe misy olona manana zavavrano ariananona de mahay be io raha mandeha makagny anao de mbola misy lainga ohatran'izany koa mifogno raha hanao am'izay fatany hoe tena mangetaheta ny zavavrano marina de ahoana ny fomba sitonako an'ity izy hoentiny anao tena mandeha agnaty rano nefa agnaty rano andehananareo efa misy namany hafa miakanjo fotsy am'le periky ny rasoa mahamanina lavabe zay hiresaka aminao agnaty rano manao feon'ny zavavrano de nareo roa ety an-tanety ety le olo anaty rano nefa misy fanaratsy tafatsy anaty rano mihitsy le olona tsy misy igny olona misy fanaratsy misy igny olona tsisy fanahy fa olona efa complot aminanzy efa mitazona ny secret zany de miara-miasa aminanzy de igny agnaty rano de igny am'izay zany mba hampadio ananzy satria misy raha tiany halaina maventy am'ty olo ty mahatonga ananzy tena mitondra ny olo agnaty rano agny hoe le fagnahy ange naka zavatra taminao fa tsy zaho hoe raha misy zavatra tsy tanteraka zany any aorina agny de hoentiny mandeha agny anao ve nanao azany taloha za tsy nanao fa anao mahafantatra zany za mahafantatra ary nomena olona n'izany film zany fataony hoe tsy manana le réel za zany taloha tena nanana zavatra réel tena nitoeran'le fanaratsy nitoeran'le fanaratsy de tsy nanao an'iregny hafa efa nahita efa noentina niaraka am'le olona nanao ananzy de hitako hoe reto aby igny tsy mety zany rehetra zany lainga fitaka afetsena no zany tsy fotoana zany tsony zao tsy fotoana fanompotsamy zao fotoana zao iverenana amin'Andriamanitra fotoana zao anarina no ody ratsy rehetra Andriamanitra ihany no afaka tena manova ny fiainantsika
Andriamanitra ny tena afaka manasitrana, manangana anao, manarina ny fiainanao. Raha mangeta eto ianao ho afaka hiverina amin'ny tompo, hanolotra ny fiainanao amin'ny tompo. Satria ozy anao te hiarina ako, tiako hitsangana ny fiainako. Izay dia vonina andray anao, vonina hivavaka ao anao, anoranao ny tokony atao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy ny birao fiangonana saina moa raitra Tananarivo dia Andravoahangy ambony. Avy eo amin'ny Supreme Center ianao, mangamba tsika rehetra mahita ny Supreme Center, dia mandeha anao midina ohatrany andeha ho any Andravoahangy. Dia misy rond-point kely eo alolo eo, dia miverina miakatra ianao fa tsy mitohy midina makany Andravoahangy, dia miakatra ianao amin'ny essence unique iny, ohatra lalan'ny taxi be, lalan'ny tomobile iny, ohatrany ho any Andravoahangy, fivavahana. Dia vao miakatra ianao dia miakavia anao mahita trano beige ianao, ohatrany mavomavo beige moa zany le izy, lavarangana maitsomaitso. Dia ao ny misy ny fiangonana, birao fiangonana saina, dia afaka tonga foana ianao vonina andray anao zay amin'ny 7 maraina hatramin'ny 12 ny après-midi. Misy pastera foana andray anao, tsy voatery za, tsy voatery pastera Patricia, mety koa za, mety pastera Patricia, mety pastera hafa, fa misy pastera marobe ato, vonina andray atsika rehetra hivavaka atsika, hanafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy ary hanoranao ny tokony atao. Zay ny fandarantsika dia mankasitraka anao Rahalahy James ny amin'ny fitsohana vavolombelona. Tangatantsika pasteur Patricia amarina amin'ny fotoanantsika amin'ny vavaka. Misaotra tompoko, hivavakantsika tompoko hisaotra an'Andriamanitra. Raha eo amin'ny fonay tena feno fankasitrahana no hisaorana ianao amin'ity an'ity nandritra an'izay fotoana izay. Misaotra satria tena Andriamanitra tsara tokoa ianao, tena Andriamanitra manafaka ianao, Andriamanitra tena tsara ianao ray, ny asa tao anatin'ny Rahalahy James. Misaotra ihany koa satria nomenao azy ny fahasoavana, ino anao Jesosy, nomenao azy ny fahasoavana, ino ny teninao. Misaotra ny herinao izay ny asa tao anatiny, ary indrindra isaorana ianao ny nahafahany tena nijoro vavolombelona teto androany, naneho ny vonina hitrao ny fahalehibeazanao. Kasitraka satria hita tao anatin'izany rehetra izany fa Andriamanitra lehibe ianao sady mahagaga no avy indrindra, Andriamanitra tsy toy ianao ary Andriamanitra tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Makasitraka ray, voninahitra dia aterina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompo. Amen. Amen.